Mbola faletrany miaraka amintsika anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao a mivavaksika. Tsy Andriamanitra ray misaotra no mandrakariva izay satria Andriamanitra tsy mankasitraka ny fahasimbahanay ianao, ka Andriamanitra te hanome fiainana mba azahoanay antoka lalaka izoranay, ka na dia ao ara ny ady maro isan-karazany sy ny fahavalo izay atrehanay, izay tsy afa fa ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra, ny fanirianao dia nahatonga anay nitehitra aminao satria ianao rery ihany no afaka mandresy ny fanahy mamitaka ity amin'ity izao tontolo izao ity. Mampianaranay Tompo hialoka eo ambanin'ny helatrao mandrakariva. Misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Falimeraba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Ohatran'ny somary nanatsidika kely isika, mety ho hafahafa amintsika tsy resaka fanakianana akory fa zavatra rehetra miseho amin'ny fiainana io dia misy antony avokoa. Ao anatin'ny fankalazana fahaenina amby enimpolo taona ny fahaleovantena isika dia mety manaitra antsika hoe fanakianana avy izany, tsy fanakianana fa mbola mariky ny famindrampon'Andriamanitra lehibe no andrenesantsika an'izany hoe tena misy enina miverin'indroa, soa ihany fa miverin'indroa fa tsy ny telo. Ao ambadika izay nge raha vao ny zavatra miverin'indroa dia efa tena manakaiky ho amin'ny fahafenony, ary ny fahafenony dia enina amby enimpolo amby-eninjato, enina amby enimpolo sy amby-eninjato. Izany mino sy mahatoky fa tsika izay velona amin'izao vanim-potoana izao tsolotra hatramin'ny fahaenina amby enimpolo amby-eninjato ny fahaleovantena, ary isaoran'Andriamanitra izany satria tsy fantatritsika izay zavatra hitranga amin'izay vanim-potoana izay. Fa ny hafatra tian'Andriamanitra ampitaina fotsiny amin'ny firenena malagasy dia izao: mbola misy antso mba hahatonga antsika hiverina tanteraka ao amin'Andriamanitra ao anatin'izay, satria ny tanjona an-kendren'Andriamanitra tsy ny hamongotra antsika. Somary miverina kely ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely isika tamin'izy tao amin'ny tany Egipta. Tao amin'ny tany Egipta nge ny zavatra nisy, ireo zanak'Israely ireo tsy azo lazaina hoe tena tsy nanana fahaleovan-tenany a, nanana izy azy mihitsy izy, ary raha tonga tao amin'ny tany Egipta nisy antony manokana no nahatonga azy tonga tao amin'ny tany Egipta, satria ny tanjona an-kendren'Andriamanitra no fidiny ny zanak'Israely ao amin'ny firenena jetlesy anankiray, na dia firenena faran'izay matanjaka ary nanaja ny zanak'Israely Jehova tamin'izany vanim-potoana izany a. Nanaja ny zanak'Israely ny Egyptianina noho ny amin'i Jehova, ary ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia izao: mba hahatonga saina an'ireto Egyptianina ireto hanaiky ny Andriamanitra ny zanak'Israely. Ilay Israely izay nanana ny fahaleovan-tenany manokana ka raha tonga tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, tsy baba izy tao fa Josefa nandeha milo tao, na dia noho ny etraketraka nataon'ny rahalany aza no nahatonga azy tonga tao amin'ny tany Egipta. Fa nahita ny fahendren'i Josefa farao Egypta, nahita ny herin'ny Andriamanitra izay nivavahan'i Josefa farao Egypta, na dia tsy nivavaka tamin'i Jehova ary izy, nanaja ny Josefa ny tao amin'ny tany Egipta, sy nanaja ny Andriamanitra ny Egyptianina, ny Andriamanitra Josefa ny Egyptianina. Izay mihitsy no nahatonga an'i Jehova nita ny firenena Egyptianina noho ny amin'ny Josefa fa tsy noho ny amin'ny Egyptianina akory, satria raha tonga ny mosary ny tokony ho tahina nge dia ny rahalahin'i Josefa, fa tsy voatany ny rahalahin'i Josefa satria niodina saika melo ny rahalahiny. Dia izay le nandray le teny fikasana izay nomen'Andriamanitra ny Abrahama ny lovan'i Josefa hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria natoky an'Andriamanitra Josefa tamin'izany vanim-potoana izany. Dia nanaja ny Josefa farao Egypta, dia rehefa tonga ny mosary le firenena jetlesy indray notahina, satria nandray an'le lehilahy natahotra an'Andriamanitra. Fa le rahalahiny izay tena nitsongaina manokana ho isan'ny taranaka voafidy
mivavaka tamin'i Jehova tsy natoky an' Jehova fa namono ny rahalahy dia niara-ny mosary. Ary noho ny amin'i Josefa nefa rehefa tonga amin'ny mosary tsy nijery izay faratsian'ny rahalahiny Andriamanitra fihinana ny zavatra nataony, namonjy azy noho ny amin'i Josefa. Ary raha tonga tao amin'ny tany Egypta ny rahalahin'i Josefa sy ny ankohonany rehetra, famerenana ho amin'ny laoniny ireto olona namono ny rahalahiny reto, mba hiverina ho amin'ny marina ary mba ho modely eo amin'ny firenena Jankilisy faran'izay goavany. Inona nefa ny zavatra mitranga teo rehefa tsy teo tsony Josefa nena miadana tao ny zanak'Israely dia nanjary nanadino an' Jehova, dia lasa nanao ny fanaon'ny Egyptianina, dia lasa nandà nididin'Andriamanitra tahaka ny nataony Adama sy Eva tany am-piandohana, dia nanjary ho famaizana azy nifototra taminy amin'izay ny Egyptianina, nampijaly azy, nampahory azy satria ratsy ny asany. Anatin'ny soratra masina raha vao miresaka hoe enina dia faratsiana zany, ratsy ny asany, dia nanomboka famaizana azy 380 taona ny aina tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, dia nanomboka ny fahoriana satria nahoana ratsy ny asany. Zay raisitsika amin'le hoe zay le faratsiana izay ny chiffre 6 na ny isa enina dia milaza faratsiana, mahafantatra an'izany daholo mpitondra fivavahana. Fa saingy na dia teo ary ny fampahoriana ny anjaka taminy mbola nitoy ihany ny adalàna, fa raha tonga tamin'ny faratapony ny faratsiana ny zanak'olombelona rehetra tamin'ny vanim-potoana eo ny Israely efa ringana, fa saingy nanomboka ny roso tamin'izay faratsiana izay, zay raisitsika hoe andeha mba ataontsika tahaka ny Madagasikara tena enina ny verinindroa, enina ny verinindroa dia tonga ny fahoriana dia niverina tamin'i Jehova amin'izay mba tsy hatanteraka ny fandriganana, dia nisy n'ilay zanak'olo tsy misy kilema izay nivonoana tamin'ny andro Pasika izay fanafahan'i Jehova ny zanak'Israely voaka tao amin'ny tany Egypta, namerina n'ilay tena fahaleovan-tenany. Izany koa mba iritsika ankeny amin'izao vanim-potoana izao hoe mba tsy hanadino an' Jehova Andriamanitra ny firenena malagasy, fa mba halaivo saraitsana ange hoe raha nisaviritaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany tamin'ny andro Pasika ka tsy nanana firaisampo sy firaisan-tsainy fa tena niady hatrany dia ho tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ve? Fa rehefa mafy ny fahoriana ndray saina reo niaraka niverina tamin'i Jehova dia niditra an-tsehatra amin'izay Jehova nitondra vahaolana nanafaka azy teo ambanin'ny vahoan'ny fangejan'ny Egyptianina, tsy nesorina tamin'ny fahaleovan-tenany fa naverina ho tena fahaleovan-tena madio mangarahara, dia nentina tamin'ny fahafahana ary mbola misy ny tena famonjena ray goavana be ho tafiditra ny an-tany Kanana. Ary izay koa nisorantsika n'Andriamanitra mbola tsy miveriny ny telo le chiffre 6. Aokontsika nge samy anana fanetreteny, samy laza ve tsika fa ty fireneny ty dia mandeha amin'ny marina, fa tena hoe tena mety fa na araka ny sitrapon'Andriamanitra, samy laza ve tsika fa tsy ratsy ny zavatra ataotsika na fiangonana io na toko politika io niza eto amin'ny firenena, samy laza ve fa manam-pitiavana manam-pihavanana fa andeha hibabika eo anatrehan'Andriamanitra. Ratsy ny asantsika 900 fa mbola tsy mandringan'Andriamanitra. Efa nomen'Andriamanitra antsika nge ny Pasika tamin'ity taona tena ampahatsiarovana antsika manafaka Andriamanitra, mbola tsy nanombotra ny fahaleovan-tena zay no natonga antsika nametraka fanontaniana hoe mankalaza ny 900 taona nazahoana ny fahaleovan-tena, fa raha petraka ny fanontaniana tena maleo tena marina ve tsika dia tahaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta tsy nesorina tamin'ny fahaleovan-tenany fa teo ambanin'ny vahoan'ny firenena lehibe, fa naverin'Andriamanitra zany
tamin'ny andro pasika. De ho an'ny Madagasikara koa teamerina ny fahaleovan-tena tanteraka io. Andriamanitra mba ho fitaratra ho an'ny firenena manerana an'izao tontolo izao, mba ho lovatsika koa. Le teny nomen'Andriamanitra any Abrahama any amin'ny Genesis toko 12 ny 1 ka hatramin'ny 7. Aza raisitsika hoe tena fanakanana zany fa raiso marika ny fitiavan'Andriamanitra atsika mba handraisantsika fanapahakevitra taka ny zanak'Israely hoe tena tapa-kevitra ivoaka tao amin'ny tany Egipta araka ny baikon'Andriamanitra, de nomena azy ny fahaleovan-tena. De zao ny havatra, ary ty havatra tenga ny tanterahan'ny zanak'Israely fa tsy fantatro hoe ho tanterahantsika firenena eto Madagasikara ve. Ary ho Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranondrainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao. Ka ho an'ny zanak'Israely zany nahita fisy tao amin'ny tany Egipta, naharary taminy angeny miala tao amin'ny tany Egipta satria tany izay tena nahitany soa namorena ny trano kanefa tonga ny vanim-potoana tsy maintsy miala tao. De tahaka an'izany keo Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao ny havanao ary ny tranondrainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao, de ahatonga anao firenena lehibe ho sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao ary hita zay manisy soa anao fanozona zay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Tanjona kendren'Andriamanitra ange. Za de misaotra amin'Andriamanitra hoe soa ihany fa tsy 12 fotsiny fiangonana eto Madagasikara fa soa ihany fa mahatratra ny 500 noho izany mamitra fo Andriamanitra, satria ny tanjona kendren'Andriamanitra mba ho amintsika no hitahiana firenena rehetra amboniny tany. Zany hoe zany akory tsy midika hoe tsoravana ve zao tontolo zao, fa mba ho amintsika eto Madagasikara no hipohira ny famonjena ho an'ny firenena manerana n'ity zao tontolo zao ty, mba ho lasa fianarana ho atsika zany rehetrarehetra zany. Noho zany mitovy amin'ny zavatra nantsony zanak'Israely any angeny zavatra mianjady amintsika. Tsy tena ao anatin'ny fahaleovan-tena tanteraka tsika, mbola feheziny firenena-dehibe tsika, fa tsy nesoron'Andriamanitra tamintsika ny fahaleovan-tena fa ny tanjona kendren'Andriamanitra mba ho afahany ao anatin'ny fangejantsika ka azo ny fahaleovan-tena tanteraka ho lasa firenena modely matahotra an'Andriamanitra. Fa tsisy lalana ahatongavana amin'izany fa tsy mifanekena lalana solitan'Andriamanitra ary ao anatin'izany lalana zany tahaka ny Adama sy Eva ihany koa tamin'izany vanim-potoana zany dafa latsaka tao anatin'ny fitaka. Ary teo nyresantsika na tonga atsika nyresaka ny Efesianina toko 5:12 tsika tsy miady amin'ny fomandraha fa amin'ny fanaharatsiny amin'itrio fa misaina amin'ny fanapahana amin'izao fiainan'izao de ampanjaka n'izao famezinan'izao zany fahavalitsika fanaharatsiny amin'drivotra fa tsy olombelona. Noho zany ny voalohany dingana voalohany ny fihavana fifankatiavana, satria raha vao feno angeny ny isa 9:70 de io le Apokalypsy toko 7:12 tafabaka amin'ny lanitra ny faratsiny midina amin'izay Andriamanitra mandringana izy. Isaorantsika n'Andriamanitra moa teo zavatra mitranga fa midram-po lehibe mbola nazahoany ty firenena malagasy ty nankalaza 980 fahazoana ny fahaleovan-tena. Fa de tsy tonga lavatra ary zany ny tanjona kendrena de zao mba tena ahazo tena fahaleovan-tena miaraka amin'Andriamanitra de taka ny nanafahan'Andriamanitra zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Ary zay indrindra natonga ny hafatra satria namono natonga zao fampahirezana zao ny teny tonga ho an'ny firenena na mintsika na tsy minona ny Exodus toko 21 de ny 9 afatra mahafinaritra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androahany azy. Teny fampanantenana tena ho tanteran'Andriamanitra ary tokony inotsika malagasy zany raha nahazo an'io Mosesy tao anatin'ny fahoriana, tsy mbola afaka tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely
mbola ampianarin'andriamanitra iady ahita ny fahavalo tokony edivana fa tsy manana fahavalo olombelona. Akivy ange Mosesy tamin'io fa nentina teo amintsika satria nampanantena nitondra azy ivoaka Jehovah mbola tsy tafavoaka ny zanak'Israely vao maika ny mafy ny fahoriana mianjady tamin'ny zanak'Israely tamin'izany ka misy tanjona kendren'andriamanitra ary zay ko ny tokony ho tsapatsika mafy ny zavatra nitalovana amin'izao vanim-potoana izao vitan'andriamanitra ange indray mpimaso fotsiny de ravy zany rehetrarehetra zany fa misy zavatra ten'andriamanitra ho porofona fa miezaka ataon'ny herintsika tsy hatafavoakatsika zany raha tsy andriamanitra no miditra antsehatra tanteraka tsisy azo atao ary ny tanjona kendren'andriamanitra de mba hatonga atsika isangatanora hatonga ny firenena hatonga ny antoko-pivavahana hatonga ny antoko politika hatonga nizaniza na ambony na ambany eto amin'ny firenena iverina tanteraka amin'i Jehovah ary io ihany ny lalana ampisy fiadanana eo amin'ny firenena satria miaina ety amin'ity zao tontolo zao ty tianao Egypta lehibe babo eto daholo tsika ninonina filazantsika ty zao tontolo zao ty babo eto amin'izao tontolo zao firenena eto amin'izao tontolo zao babo eto satria nalefa eto Satana de mamitaka izy de eo no zavatra mitranga tety amin'ny Genesis toko 7 ndiny voalohany menarana fihetsino ny bibidia rehetra zay nataon'i Jehovah Andriamanitra roy izy tamin'ny raha vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy hinananareo ny hazo rehetra eo am'sa zay le Satana fetsy mahay ozytsika ary mahay mandresy lahatra ary hitatsika tany amin'ny bokon'ny Ezekela ny afatra no men'Andriamanitra ny laza tena nanana fa tsara tarery izy miavonavina izy betsaka ny varitra nataony na mitany azerin'Andriamanitra ety an-tany izy ary ole vonin'Andriamanitra izy de io le Exodosy toko 1 hitanao zay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery ozy no lazain'i Jehovah no antefasako azy ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny tany miditra antsehatra Jehovah ary raha be rehefa tonga ny vanim-potoana voatendrany Jehovah hoe tsoahako avoakako eto amin'izay ny oloko zay mipetraka ho Farao sy miaramila amin'ny Farao sy toetra ny Egyptiana mahita raha ary tsy maintsy hitrango zany zavatra zany fa zay mipetraka kosa tahaka ny zanak'Israely manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ho afaka fa ny devolony efa sakanany olona anakona an'izay marina izay de sainy miezaka ny herin'ny tenany anandratra ny maizy azy satria ny devoly na zavatra nikendreny tsy nain'ny olona tamin'ny toerana nisy azy ary zay nalava azy zanaky ny Adamaseva raha ny foroana ozytsika tsy mbola tena nanana zay le hoe maizy azy zay tsy nisy dikany taminy zany fa fifaliana fotsiny jeran'reto zava-baovao arian'Andriamanitra de tapa-kevitra fotsiny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ty zany azotsika hoanina ty tsy azotsika hoanina na mantatra an'izay ary teo indrindra neditra Satana ndiny faharoa fa ho io raha vehivavy tamin'ny menarana nyvoan'ny azo eo amin'ny sady azo na hinanana iny fa mivoan'ny azo eo voan'ny sa kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananareo natendrenareo zany fa ndro maty ianareo ary ny menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy fikitihana le maizy ny olona io nataon'ny devoly io ary tamin'ny alalan'ny fahaiza mandresy lahatra tanteraka de tamin'ny alalan'ny teny mamitaka ary manahirana reo olona raha vao fampanantenana bokaty raha vao teny mamitaka eken'ny olona io satria nahoana ny olona tsy mahatsinjotsony ho tanteraka ve le teny fampanantenana natao fa mijery le fahaizany le mpiteny mijery le fanomezam-pahasoavana ananan'le olona mandresy lahatra fa tsy mandinika tsony hoe inona mety ho fiafaranyity zavatra nambarantanako ty de mandraka ty ny androany tafalatsaka ao anatin'izay ny zanak'olombelona rehetra kitihana tao anatin'ny Adamaseva zany ary teo de taitra Adamaseva ary zay nge na tafalatsaka azy tao anatin'ny fitaka de jereo vange ny ilazan'i Jesosy Kristy azy ary amin'ny Jaona toko 9 ary Jaona toko 9 io toetra ny devoly zay hitatsika tany amin'ny Isaia
valo amby folo tany amin'ny Ezekela, izay atoko fa 4 tany amin'ny Ezekela, atoko fa 20 le toetra ny devoly fihetsino ny bibidia rehetra ozy izy tary betsaka ny varotra natao tany amin'ny apokalypsy, tena mamitako zao tontolo zao. De aty amin'ny Jaona toko 9 de zao no lazain'i Jesosy. Ny 470 de ho jerevantsika kely angeny tsy hitako ao anatin'izy io ary mivantana ho an'ny mpivavaka mihitsy io afatry Jesosy io. Ianareo de avy amin'ny devoly rainareo izy, ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy ozy de miazy ny olona zainy satria mpandainga izy sady rain'lainga, tena rain'lainga mpandainga izy. Kanefa reto ny seho mahay, reto jiosy ny resaka tamin'i Jesosy, reto farany voatanin'i Jesosy ianareo zay avy amin'ny devoly rainareo. Zany hoe le mahatonga ny lainga fampanantenana tokaty tsy nikitaka de avy amin'ny Satana. De eo tsika mieritreritra iza le ray mibaiko atsika amin'izay. Fa ny zavatra mitranga nefa manerina amin'izao tontolo zao, baikony io rain'lainga io daholo. Tokony ho tonga saina koa isika na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny fiangonana, sao de rain'lainga no mibaiko atsika. Voninahitra n'Andriamanitra Ray fa afaka isika sotranao Jehovandriamanitra ray ny amin'ny teny mandray zay noraisinay. Ataoko sy mino fa mamperitreritra anay zany teninao zany mba tsy ho raisinay fanamelohana fa fanitsiny, satria tsy mbola mandringana ianao fa te hamoaka anay ao amin'ny tany Egypta. De nisy ambatan'olona Tompo mba nanateo-panahy ny zanak'Israely tamin'izany tamin'ny andro Pasika, tapa-kevitra tanteraka iainga anaiky ny teninao mba ho afaka. Saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiatanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.